Tsy nahazo rarina ny loana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny antenimiran-doholona sy ny ampahefan'ireo olona izay nangataka ny filazana fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny didim-panjakana miantso ireo mpifidy vaventy hifidy loholona amin'ny 1 Desambra. Ampy hafidy ireo loholona ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna satria ny kominina ihany no vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana misy ara-dalàna amin'izao fotoana izao hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Toa tsy rototra ny amin'ny tsy fisian'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hafa dia ny faritra sy ny faritany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Notsindriana nefa fa tokony hialana ny tsy fisian'ny antenimiran-doholona ka tsy maintsy atao ny fifidianana indrindra fa tsy azo atao ho iatrany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny manintatra ny fe-potoan'ny mpiasan'ny loholona raha tsy noho ny antony manokana. Tsy ahivina fa tamin'ny taona 2024 dia tsy nisy antenimiram-pirenena niasa teto Madagasikara nandritra ny 9 bolana. Tapitra ny 5 Febroary 2024 ny fe-potoam-piasan'ny solombavambahoaka nefa ny fifidianana solombavambahoaka tsy natao raha tsy ny 17 ny volana May. Fampandehanan-draharaha nataon'ny birao maharitry ny antenimiram-pirenena nanomboka ny volana Febroary ka hatramin'ny volana Jolay 2024. 7 tapitrisa ariary no teti-bidin'ny fanampiana entin'ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny AFD na ny Agence Française pour le Développement anohanana ny fanofanana arak'asa izay ataony tahiry famatsiam-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa na ny FMFP. Piasa miisa 5,4 no kendrena ahazo fiofanana fohy araka ny fahaizana ilaina ary fitoeran'ny mpampiofanana 5,70 no ahazo toana arabola amin'izany famatsiana izany. Anamafy ny fahaizan'ireo mpiasa malagasy misehatra amin'ny fizahantany, ny teknôlôjia vaovao ny serasera ary koa ny zaitra industrialy ary ireo orinasa madinika mba ahafahan'izy ireo mifaninana amin'ny any ivelany no isan'ny tanjon'ity famatsiana ity. Ho malalaka misy no nataony fanaovan-tsony ny fifanarahana mikasika ity famatsiam-bola ity teo amin'ny FMFP sy ny masoivo Europeanina sy Frantsay. Mba isian'ny mangarahara tanteraka dia hiara-iasa amin'ny BNI ny postra malagasy, ny première agence de microfinance ary ny vola mahasoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fandefasana ny volan'ny caisse école ho an'ireo EPP, CEG ary lycéam-panjakana manerana ny nosy. Ny caisse école izay vola omen'ny fanjakana anifana ireo filan'ny sekoly, anisan'izany ny karaman'ireo mpampianatra frama izay tsy mpiasa mpanjakana fa karaman'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nisy ny fifanaovan-tsony tamin'ireo 5 tonta Androany Zoma teny amin'ny foibe ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Araka ny didim-panjakana dia tokony ho tonga any amin'ny sekoly tsirairay alohan'ny fidiran'ny mpianatra ny 9 Oktobra ho avy izao ireo caisse école ireo.